Miarabantsika tsirairay avindray tratra ity sabata maraina fa 20 volana novambra ity misaotran'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao sabata maraina izao fa tsika mitsahatra ihany koa misaotra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto. Irina dia tombo hery ianao ary ihany koa hitsahatra ihany koa ny amin'ny fahasairanana rehetra. Lohandirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Tomboandriamanitra io atolotrainao ny derany laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa nomena tombontsoa lehibe indray anio dia ny fandraisana ny teninao. Tompo miteza ianao mbola zava-tsoa anatinay. Ny kivy ampaherezo, ireo izay latsapaka tanteraka ihany koa dia aoka ianao tompo no ampitsangana azy ary amela ny elony sy ny fahotany. Ny teninao izay horaisinay ino eny tondra vokatsoanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe miomana ho amin'ny ho avy. Nalaina Marka 7:10, ny 7:10 manao hoe ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amen. Tsy tokony hanomana lahateny matipaika izay aseho rehefa tonga ny ao amin'ny fitsarana ny mpanompon'i Kristy. Tokony atao isanandro ny fiomanany amin'ny fanangonana ho raikitra ho an'ny tenan'ireo fahamarinana sarobidy eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny fivavahana izay mampatanjaka ny finoana. Rehefa nentina teo amin'ny fitsarana izy ireo dia ny fanahy masina no hampatsiaro ny fahamarinana izay ilaina indrindra. Ny fiezahana atao isanandro ahalalan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahana no hitondra hery sy hitondra fahombiazana ho an'ny fanahy. Ny fahalalana azo tamin'ny fandinihana feno fahazotoana ny soratra masina no amerinao amin'ny fitadidiana ihany koa izay tena tokony ho atao amin'ny fotoana mety. Fa raha misy manao antsirambana ihany koa ny fifankarazarany amin'ny tenan'i Kristy na tsy mbola nanandrana mihitsy ny herin'ny fahasoavana eo amin'ny fitsapana dia tsy afaka nantena mihitsy fa ampahatsiaro ny teny tokony ataony ny fanahy masina. Tokony hanompan'Andriamanitra isanandro am-pitiavana tsy mizarazara isika ary atoka azy rehefa tonga ny fotoan-tsarotra. Angidy indrindra ny fandrafiana ny filazantsara ankana dia ny fatorana mamy indrindra eo amin'ny ara-nofo aza dia atao tsinotsinona. Ny eo amin'ny ankonan'ny tenany ihany no hamadika ny mpianatra ka hitarika azy amin'ny fahafatesana. Nibaiko azy Jesosy anefa tsy hitonotony tena ho amin'ny fanenjehana izay tsy ilaina. Matetika azy izy no nandao ny saha izay niasany anankiray ka nakany amin'ny toerana hafa mba handosirana an'ireo izay mitady ny ainy. Rehefa notsipahany izy tany Nazareta ka nitady hamony azy ny anankiray tanàna mihitsy aza dia nidina nakany Kapernaona izy ary talanjona ny amin'ny fampianarany ny olona tao. Satria hozy izy nisy fahefana ny teniny. Dia toy izany ihany koa no tsy tokony hankivy ny mpanompony noho ny fanenjehana fa hitady ny toerana izay mbola azahoany miasa ho amin'ny famonjena fanahy. Farany dia izao, tsy lehibe noho ny tompony ny mpanompo. Nolazaina fa Belzeboba ny andriamanitry ny lanitra ary hasehoany koa amin'ny fomba diso toy izany ihany koa ny mpianany nefa na toy inona loza mananontanina dia tsy maintsy manambara ny foto-kevitra hijoroany isika mpanaraka ny Kristy. Ny irina dia haharitra hatramin'ny farany tokoa ny isika mba tsy hisy harombaka ny sadrim-boninahitra izay efa nomanin'i Kristy ho antsika. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Peo izay atoky hatramin'ny farany ary havita hiaritra tokoa ny amin'ny mety ho fitsapana rehetrarehetra ary aoka hahajery lavitra izay ary ianao Kristy no andro iangenan'ny fonay. Anaran'i Jesosy, amen.